Akory aby tsika ao, akory aby ranandria, akory laly mbola tsara atsika jiaby. Faly manonona manao ahoana koa na izany na tsy izany. Androany tsika dia somary misy ladinika anankiroa farafahakeliny aloha. Voalohany ny amin'ny neny Céline Ratsiraka na i Céline Martha Velonjara, de faharoa momba ny resaka Boeing 767 zay no resahantsika. Amin'ny alahelo lehibe ny ilazana fa lasa nandao antsika androany tamin'ny 10 atoandro na 10 maraina selon ramatoa Céline Ratsiraka. Raha fantatritsika moa zany dia tamin'ny 9 Martsa 3 taona lasa zay na 4 taona lasa zay no maty Ratsiraka Didier, zay vady Andefimandry. Isika eto amin'ny fandarana dia tamin'ny 4 taona lasa 28 mars 2021. Isika eto amin'ny fandarana dia mitondra ny teny fampiononana avy amin'ny tenin'Andriamanitra eny fa hitondra ihany koa ny fahatsiarovana izany ramatoa zany eto amin'ity fandarana ity. Tsy afenko anareo fa tena za zany anisan'ny olona tena manambitana ary zay foana no teneniko ny olona zany manaova ny mahitsy, tsy de ilaina mieboebo, tsy ilaina koa ny miantsiady aman'olona isan'andro ary na mikirakira ny tony zavatra tony ary tony fitaovana mety ho ampiasain'ny mpanao politika, mety ampiasain'ny sarababem-bahoaka angalany lesona, angalany fampianarana, angalany vaovao, angalany fitondran-tena koa ngara zay ny filazana azy, dia tsy azo atao no terme teneniko hoe on ne se verse pas dans la haine. Ary averiko matetika foana hoe sao anareo mieritseritra lahy fa mandray an'izany atao hoe Andry Rajoelina ho fahavalo aho na hizatsy ho ennemi. Tsia, raisiko toy ny mpanao politika izy ary ahitsy amin'ny zavatra tsy mety ataony. Ifonako mety masika loatra angamba indraindray amin'ny fitenenana, nefany tsy maintsy masika ihany koa noho ny alalipakan'ny jaly sy ny zavatra tsy mety atao amin'ilay firenena ary tsy afenina fa mitarika fahafatesan'olona tsy ray na roa fa raha ny taux d'infantilité ino izy teo ny espérance de vie an'ny zazakely na ny olon-dehibe anie ka tena mekely ary miaina ohatran'ny fianantitra e. Vitsy zany malagasy ka lehilahy
mahatratra mihoatra ny 5 ambin'ny 10 taona any Madagasikara. Eo amin'ny 5 ambin'ny 10 eo dia lasa ny zalahy ohatran'ny hoe efa nahavita hazakazaka sahady. Ka ny atserovana tsy hoe lasa akory vao mamerovero fa ny fiainana koa tsy azo ifanomezan-tsiny, ny halavirana etsi-andaniny ihany koa ao anatin'izay. Ialako tsiny zany amin'izay ary mampita ny fialan-tsiny ahy eto. Fa ny tena marina dia izao, i Neny i ramatoa Céline Ratsiraka miala tsiny tokoa, ataoko Neny juska hatramin'ny farany satria izay no tena mampifanakaiky anay mianaka, Neny na Mama. Mbola tsy niantso anazy aho na indray mandeha aza. Dès notre première rencontre tsy niantso anazy aho hoe première dame fa tonga dia automatique be le Neny. Ary izy tonga dia nandray anahy toy ny zanaka ary tena nampagaga anahy mihitsy satria anisan'ny hoe tena natahoran'ny olona izy mivady taloha. Fa rehefa tafiditra tao anatin'ny mondon'izy mivady aho dia teo aho dia nahita hoe olona tsotra ary tena miasa ho an'ny firenena ireto izao ireto. Fa izaho tena tao anatin'ny olona, anisan'ny olona tena tsy tia an'izany hoe Ratsiraka didier izany mihitsy tamin'izaho mbola mpianatra. Fa rehefa tafiditra tao anatin'ny mondony aho, hoe nahafantatra an zareo kokoa dia teo aho nieky ary miverina à zéro. Tiako marihana fa tsy mbola niresaka tamin'ny Neny aho, ary tsy mbola niresaka izahay sy Neny na indray mandeha ary. Hoe ity affaire ity mba tiako ho azo, ity business ity mba tiako ho azo. Ohatran'izany koa tamin'ny filoha Ratsiraka, na indray mandeha ary mbola tsy niresaka hoe ity monsieur le président mba tiako ho azo ity business ity na ity contrat ity. Tsy mbola nisy. Ninan'olon-tsaina angambany ny hoe rehefa nanontany izy iza no mendrika, iza raha ny hevitrao no tokony atao premier ministre rehefa soron'i Pascal, iza no ministre mba eritreretinao amin'ny premier gouvernement tamin'ny 97. Nisy anankitelo natolotro to tafiditra daholo izy zay raha tsy diso aho. Sasany moa natosany DG, sasany gouverneur, tafiditra daholo teo amin'ny olona 5 teo tamin'izany. Tiako ampitaina zany hoe tena nampagaga anahy, nampatonga ny fifankatiavanay sy ny automatisme taminay, du moins tamiko zany tamin'iny. Ary rehefa izay le zavatra, le fifandraisana, dia tsy sasa toy izy ny mananatra. Ary izy dia ny zavatra tiany dia apetrany ianao eo akaikiny dia manomboka mitantara izy. Hitanao hozy izy ohatran'izao, 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 ohatran'izao. Tantarainy eo. Ary anisan'ny tena hoe izaho zany efa nalala nitranga zavatra nitranga ny 10 août, le 10 août. Fa misy zavatra olona vitsivitsy no nitantarainy fa mba anisany nazon'ny primeur dia Fleury Rakotomalala rehefa ozy izy tamin'izay hoe rehefa tonga any Paris amin'izay fotoana izay tsika en sécurité kokoa, izahay mivady fa sao sanatria ny vava nadinin'ny lela hozy izy sady mbola mitsikitsiky izay izy, nivoaka ny resaka fa tantaraiko anao hozy. Tantarainy anahy tokoa ny 10 août. Tsy maninona
avoaka koa, confirmeko androany. Tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy fa tamin'iny disoty iny, olona roa no tokony vonoina. Averiko, olona roa no tokony vonoina. Telo raha ny tena marina. Fa ny voalohany moa zany, ny élément déclencheur tokony hamonoina, voalohany de zao: vonoina ny ray aman-dreny monjadraona. De mazava ho azy, satria monjadraona no tena ray aman-dreny monjadraona azafady tokoa, no tena fervent, no anisan'ny numéro 1 tena s'opposer tamin'ny filoran-tsiraka tamin'ireny andro ireny, ary tena bête noire mihitsy ao Navadira hoe facile tamin'ny média ny manipuler ny vaovao rehetrarehetra nampiady ny président monjadraona sy président Ratsiraka. Fa saingy zao, tratra tamin'ny renseignements généraux nitetiky ny mpanohatra de ny hoe ho vonoina monjadraona. Niezaka natao zay ny fanantonana tamin'ny ray aman-dreny monjadraona, ary rehefa eniny le izy dia tsisy nalala akory fa niepoka ny ray aman-dreny monjadraona, ary nanampy olona 500 atandroy 500 avy any Toliara no torakapilitra avy ao Iavoloha, niaro ny mpalen'ny Iavoloha, niaro Andratsiraka Didier Mivady. Zay ny olona ray voalohany ho vonoina. Fa tsy maty moa zany, fa natao résidence surveillée et gardée par des réserves armées jusqu'aux dents zany, ary nafenina mihitsy ny ray aman-dreny monjadraona. Ny olona roa faharoa de ao anatin'ny fihetsiketsehana dia tifirina ny ray aman-dreny Albert Zafy. Dia am'izay fotoana izay iny le rehefa hoe manomboka mirepliquer zany ny Iavoloha, provoquena zany, provoquer ny Iavoloha hirepliquer, dia ao anatin'le mouvement ao no misy nitifitra professeur Zafy de maty, dia raikitra vao maika raikitra ny rombo, satria efa tsy naomby zany tamin'ny monjadraona, de atao mihitsy zay harombotra ny vahoaka. De nareo zao misy matsiaro tonga de misy parallèle am'zany matsiaro nareo hoe ka tsotran'izany any hoe tamin'ny Endra Valomanana. Oy, ohatran'izany mihitsy ny tamin'ny Endra Valomanana. Ohatran'izany mihitsy ny Endra Valomanana hoe mba hidiabolisena Endra Valomanana dia tsy maintsy misy natao mifamonoan'olona ny alatsinainy, lundi noir, de tsy maintsy koa natao ny teo Antaninarenina. De anjaranareo no mijery hoe iza ny tena tao ambadiky ny 10 août, iza ny tao ambadiky Antaninarenina. De rehefa atambatra reo ny dénominateur commun reo, mitovy ny mode opérateur, de fantatrareo hoe iza ny namono reo olona tamin'ny teo Antaninarenina tamin'ny fangalana n'Ambotsoloratra tamin'ny 9 tamin'ny 2009 reny zany. Ka saika ho vonoina ny ray aman-dreny Albert Zafy kanjo tsy niditra lalina tao anatin'le le rotaka izy, fa nisy miteny hoe aza mandeha lavitra any ianao fa sao de voa balle perdu ihany. De avy eo iny raha mahatadidinareo nisan'le balle miracle hoe avy any Iavoloha de nanivaka ny Tanjombato de Sikarana de tonga teo amin'ny pont, de saika navoa ny professeur.
Zany hoe tantely dalahy ihany zany fa tsy maty profesera raha tiatsika zany. Zany hoe avitra zany profesera, avitra koa ny firenena raha izay no tenenina. Zay ny olona faharoa. Fa ny olona fahatelo tsy fantatry ny maro dia ny filoha Ratsiraka. Ny filoha Ratsiraka no fahatelo ary ny olona ao an-dapa ihany mbola velona manko zany olona zany no hamono azy. Olona nitezaina, olona natao zay hatafita azy, accéléré be ny promotion zany olona zany fa tsy niampesehan'le olona hivadika amin'ny Ratsiraka amin'ny farany satria mipromety avy any rehetra hoe elano mandray ny fitondrana rehefa matany laly ery. Zay le izy zany, zay le fandehandeha raha. Zao ny zavatra nitranga. Rehefa nandeha zany ny zavatra de nalefa ny hélicoptère de je prends la commande ozy président Ratsiraka. De avy ato aoriana le za tsy préciseko le izy a. Ny mpiambina ambony no teny hoe monsieur le président, efa tokony handeha tsika, ianao ozy izy, tokony handeha ianao, tokony hitsoaka, ary ny lalana hitsoaka sy ny karazany, tokony miala ato tsika fa zao. Zao ozy izy Ratsiraka hoe commandant Nasambo tsy miala raha za miala farany ato e. Fa raha handeha ianao de andao ozy Ratsiraka. Didier Mpiasona aminy. Ka io zany tsy nety nandeha mihitsy ny filoha Ratsiraka. De farany mivoaka ny basy hoe misy eo amiko monsieur le président de hamono anao. Petraha lozy Ratsiraka Didier de napresihan any teo de farany tsy nanatanteraka ilay ranamana fa nivadika izy ary tsy nivonono ny filoha Ratsiraka. Vita ihany moa ny 2009 ny 1990 tamin'iny sy ny karazany, voala ihany Ratsiraka ny 92 rehefa avy resy tamin'ny fifidianana sy ny karazany. Tiako tenenina aminareo an'izany hoe be dia be misy olona gaga manko hoe ahoana ary nahafantaran'le ry an'izany. Amin'ny zavatra tantarako aminareo ndray be dia be ny secret d'état zany mba nozarainy ny ray aman-dreny amiko de anjarako mitazona, anjarako mitantara, anjarako tsy mitantara rehefa mbola tsy fotoanany. Fa anisan'ny tena nampagaga anazy hoe fa naninona any za no tantarainy eny an'izay. Tena tonga saina de rehefa nanontaniako izy de tiako fantatrao izy hoe izy aby no tena fahavalony Didier. Ary ny politika ozy ny olona tena nataonao zay hatafita azy no matetika mivadika aminao. Zay zavatra teneniko atsika. Tsy ho tonga ho filohan'ny transition zany Andry Rajoelina zany. Raha nandà Ratsiraka Didier. Ah non, tsy koa. Adinony ray aman-dreny angamba na adinony président hoe dadan'ny Andry Rajoelina anie anisan'ny gadraina tany Manjakandriana satria anisan'ny olona nitetika sy niketrika hamono an'i Ratsiraka ka haka amin'ny fitondrana tamin'izany andro. Fa tratr'io. Tsy haiko adinony angambany fa rehefa notenenina izy hoe tsy mety monsieur le président. Raha izaho manokana aloha de tsy io. Dizy moa no teny hoe za matahotra anao izy. Fa ny frantsay fa nanome garantia. Io président haiko loatra anie hoy le boy-kely iny e. Haiko loatra hoy le boy-kely iny e. Bon, ça n'a pas raté.
Ny filoratsiraka indray men'ny IST na ny persona non grata dia ino izy teo ino ny farany tenenantsika hoe nisy zavatra nitranga tao amin'ny firenena na dia tsy teo amin'ny fitondrana intsony ary izy mivady dia mbola consulté tamin'ny zavatra maromaro zay longévité zay sy zay notoriété zay no tsy ananana ny mpitondra taranaka fahamandiry taty aoriana. Ary eto aho dia tena tsy ndriko ty satria fotoana manko zao tena nindriko azy satria anisany mba nalahelo aho tamin'izany, tena nalahelo aho hoe tena endrikendrika zao hoe mangalatra ratsiraka mpangalatra zao hoe zao za tsy miteny hoe madio ratsiraka didy fa tena mba hitako ny dépenser ny commission zay mety raisina tena mandray commission izy a meny olona satria hoe vitany izy tsy miteny hoe menareo an'izao a rehefa vita ty za miteny anareo fa ino Rajabany mbola nanano ratsiraka vola be didy Rajabany sarotra miteny an'izany satria za zao anisan'ny rahana hoe rehefa okakinao izy raisy ny telefonina dia atsoy a dia miona fa tena tsy nentina tonga dia nitsoaka ho any Rajabany pour vous dire hoe reo karahan'ireo pour vous dire tena ho anatra ho anareo mpitondra reo karahan'ireo rehefa eo anao dia ianao oui patron rehefa tsy eo intsony ianao tsy mandray telefonina intsony izy tsy mandray telefonina intsony io ary mampifilafila fatina alika tena teneniko anareo zany anareo manko ohatrany mivavaka be amin'izany a dia tsy manonona fa tsy zay ny tiako tsindrina tena mandray izy hoe de ty zao saotra merci dia antsony Betsifiry miakatra ty Paris ianao zao dia zao izy en plein tournée a ity ho izy mivola hita amin'ny masoko zany le vola azo avatsy no tonga dia izy rehetra vitananao antenne parabole tsy maintsy mahita mondial malagasy ray manontolo amin'ity ozy izy naiza misy azy tadidiko zay mondial sy fifidianana antenne parabolique zay mety mbola velona ny ministra Betsifiry angamba tsy fantatro fa za ministra Betsifiry zany mbola tsy nahitana hoe ahoana fa izay indray mandeha zay ihany any hitany izy ary mety manontany tena ary izy ary miboy tia vola teto dia iny tio zany zay vitana amin'ny Betsifiry avy tany tsisy nalala fa ratsiraka efa nalala hoe tia ny fournisseur tian'izao maiza mety varotra dia reny anteny parabolika rehetrarehetra ny akabazany ireny napetraka tamin'ny faritsy ireny tsy volam-panjakana tsy volana Maibaky tsy volana Kadiaka tsy volana Vila aty a Frantsa fa volan-dratsiraka tokony ho azy satria miteny hoe légitime maneho anazy fa le fait de mandray ary efa contrat satria tadidiko ilay andray posy izy mantsana mangala ianao sy izy raha aka dia petraka eo amin'ny buffet zany le vola milahatra be eo euro za tsy haiko président fa ahoana ozy za tsy nanao za président za tsy haiko tonga atao iavoloha efa iavoloha ndray zay amin'le buffet be zay feno vola be tao vola feno mangala za tsy haka président tsy ary tsy afeno koa fa zay ny anisan'ny tena mba nitiavany mandà vola ka za kosa aloha tsy afenina fa mba nety ny fiainako tamin'izany ary mba ohatrany mba nety ny fitadiavana dia tsy nila an'izany hoe ndeha haka paquet ray tamin'izany teo amin'ny 25 millions teo raha tsy diso
satria 5 000 25 000 ny vola betsaka indrindra tamin'izany. De zao le tiako tsindriana ho aho hoe mpangalatra ratsiraka e zao. Teneniko anareo a. Raha tena mpangalatra ratsiraka Didier, Ray Masivaly de vita ambody atafana. Fa tsy vitan'izy mivady mandram-pahafatana anie ambody atafana. Mahafinaritra hoe zany. Ahoana ny fandrosoana nanaovatra. Zaho ho anteny hoe tena mety valina ozona anie zao ataontsika izao e. Zao mianatra amintsika izao e. Ozona anie zany nataontsika amin'ny professeur Zafy zany e. Lazaintsika fa rasiste, tribaliste, ratsiraka mikaka amin'ny kose sy ny karazany. Tsy hitany zay tsy nanaovantsika an'ireny e. Eo foana mahatonga an'any amin'ny teny hoe fa rehefa zanaky ny faritra ve de moramora amin'Antananarivo ny manompo an'le olona sy manozona an'le olona. Andry Rajoelina anie tsy de hoe zanaka Antananarivo eo ahoany e. Samy tenin'ny fiaviana izy ny tena marina. Tsy samy teny izy hoe avaiza marina ny ery. Fa rehefa adidinao tsy de hoe zanaka Antananarivo eo ahoana. Por ne pas dire hoe tsy zanaka Antananarivo mihitsy. Lasa ohatran'izay le zavatra satria tena mafy anie sady mangidy tamin'izany hoe tena hoe tsy manao an'izany le izy re olona fa oka re olona. Tena dorana zany ambody atafana tamin'izany. Ino mba vitan'le olona e ankora vitan'le olona. Mbola olona koa nandray an-tanana tamin'ny fanamboarana an'io hoe ao ianao nareo vady mba hanamboarana. Fa aiza ve de tsy anana nareo na de rindrina ray aty Madagasikara. De eny ary. Efa contre cœur nanaiky hoe ary ambody atafana no nanamboarana. Olona koa mbola miantoka an'ireny. Midorana. Jereo anie raha tafavoaka mihitsy ny tolona après ny 2002. Ohatrany voaozona mihitsy. Tonga de tonga de meno dictateur be sady olona tonga de manambanimbany olona be tsy mahay ninino. Tena tonga de le antipode ratsiraka mihitsy mivoaka avy any. Ary olona mpanampi-karena enjana be. Mba fantatrareo ve inona ny tomobily ratsiraka tamin'ny président R25 de zay. Ary mbola amin'ny fanjakana. Vao mividy plus zay de efa vava tsy hitantsony. Nenitomy Maybach, Cadillac, ty zavatra amiakamoaka rehetra. Tokony manino tena isika menakavy ao anatin'izao hoe fahalasana ny ramatoa sy ninon'izao satria hoe eo anao zany am'izao nareo zany vao tokony mitondra saina hoe ary tena marina anie zany teny voatavo zany e. Mbola tsy ampanjakana anie nipetrahanjareo faravohatra e. Tsy zao ve fotoana tokony hamoahan'ny ramatoa Selinina na vady aman-janany ny harenana nangonina sy ny tatavana tamin'ny Malagasy tamin'izay mba hiadana an'ireto ankizy hoe mba mandeha 4x4 V8 Velux be na Mercedes classe S fa tsoatran'izay no mitranga. Rehefa tonga mamangy eo anao to hoe mbola mety ny anona ny tomobile fa mba hatoriny androany de amin'ny efatra izy vao tonga ao de amin'ny efatra sasany aza mivavaka mivoaka ny fandimbiasan'izy menakavy. Ary mbola tomobily mpanjakana. Ieritrereto amin'izany raha maheno anao hoe ry Xavier any an-dafy anie tsy salama fa soferana taxi.
Ny sasany tonga dia ao anatin'ny atsasakadiny mahavita amin'négocier miraitra nefa fahaizana tsisy. Mba asy veritreretana any raha malagasy le zavatra mitranga hoe mba mandinika ianao mba maka saina ianao. Fotoana zao lasa le ramatoa asa miaraka amin'ny alahelo ve izy io sa iny fotoana fangatahana famelan-keloka diso zay teo anatinao fa mba mamelana elokay aveloany elokay malagasy fa tena diso tanteraka. Tsy mbo hitako tena tanàna Céline Ratsiraka zany hoe montre Cartier zany non montre hitako tena farafa hoe tsara tena tanan'ny Didier Ratsiraka de ngamba ny Rolex izay na Seiko volamena nefa jereo Seiko fa c'est pas pour les gens qui ont de l'argent. Anakory avy mako ny montre ndray amin'ny akavia ndray amin'ny akavanana mientony zazakely tsy aniny vomaly no mitady vola tonga de montre Patek Philippe 150 000 euros. Tonga anaty tena za ngany mbola tazomiko hoe tena misy ozon-dono ty zavatra ty a misy ozon-dono ty satria anisan'ny mba manambitana ny tena hoe afaka niaina niaraka tamin'ny tatan'ny Céline Ratsiraka ny vady de mba taria amin'ny ilany koa taria amin'ny Thérèse Zafy mba mahita hoe ohatran'izao sy ohatran'izao le fidy le jaly ampitondrain'le malagasy an'le olona hitako zany ary tsapako zany ary hitanao mihitsy le olona hoe tena malahelo le olona fa tsy ahoan'le malagasy zany e efa tenenina tsy marina re olona zany tsy za zao ny ka anao vitahan'ny olona ianao ianao ny prozafy ve tsy teny hoe tsisy an'zany zany lasa zany izy tsisy an'zany alikany zafy zany ny olona zany de mandainga aminareo voninahitry ny ara ve merina raka de ho antsony hoe merina ny narany alikany do tamana io boa io ozon-dono mahazo atsika zao tanareo le 119 tsy mahafaty 119 tsy mahafaty 99% malagasy efa tsy tia ny Andry Rajoelina fa tsy vonganareo menakavy Andry Rajoelina satria nareo vo ozon-dono tratran'ny ozon-dono fotoany zao amin'ny fahalasanan'io fodimandro io mangatà famelan-keloka ho an'izay nisy vava tamin'izany hatraminy hoe misotro ranomanitra de tsisy toka de misotro ranomanitra lozany zany le olona ary Antananarivo tena aingana raha idiabolize olona aingana mihitsy ary indrindrindrindra fa zanak'io faritra ny diabolizeny tsisy sentiment io samy manongo teny tsika menakavy am'izao olo zao bon ka de mirary fiononana tsika zany ho an'ny fianakaviana hiditra amin'ny lahadinika farany resaka tsy boinina 777 zao a za zany tonga de milaza hoe tsy possible ho voatana MD nga Valérie Ramonjavelo tsotra be ny antony iny izy asorona amin'ity ny no zavatra azo atao aminy sy azo ifanarahana aminy fa raha to ohatra kosa izy hoe gadaina de tsy misy tsony ny fanarahana ary ivoaka daholo ny marina zany hoe misy ligne jaune tena infranchissable zany
Barriera rozy na ligne rozy. Inona moa ty directeur de sécurité amin'ny aviation civile nandeha hitonantonana nosy amin'ny accord na immatriculation en avion provisoire soit-elle. En plus, Boeing 777. Zay tsisy malagasy manana licence afaka mitondra an'izany 777 zany. Inona moa pouvoiran'ity simple directeur de sécurité any amin'ny ACM na ireto simple inspecteur andeha hanao sony na anaiky na iadmetre an'iny opération iny. Tsy maintsy misy olona ambony anankiroa farafaratsiny ary farafakely. Ny tsy afa-miala aloha de mbola avery ty any ary averiko foana fa ny filoham-pirenena. Tsisy zavatra mandeha na menga ao Madagasikara raha tsy filoham-pirenena. Ohatran'izay resaka fotsiny. Faharoa, ny tanana mi-exécuter de ministre. Ny fahatelo zany ny mandray ny baiko de ny ampombo. Ka eto zany jerena rehefa jerena le film de ny ampombo no midoboka na mouton zany. Fa ny tompon'andraikitra voalohany voaharin'ny politika, voaharin'ny statut, voaharin'ny secret ifampizarana. Ny kipitsopitson'io zavatra io dia andramatoa Andry Rajoelina sy Ngia ministra no malala an'io. Mbola misy olona anankiray koa mahalala fa tsy avoaka keto satria ny antony isika mieritreritra hitondra ny dossier io amin'ny sehatra avo satria amintsika io ce n'était pas une opération simplement commerciale satria ny antony de zao ny zavatra ny transporten'ireo avion reo dia matériel et équipement prohibé violant les termes d'embargo nataon'ny ONU sy ny Union européenne. Dikan'izany ary tsy zafy le Rakotomalala na zay juridiction amin'izany zavatra any no miteny hoe ity firenena ity zay destinatairany io avion io dia bailleuran'ity zavatra ity, bailleuran'itony zavatra tsy mety eto ambonin'ny tany tony. Ataoko tsy lo body ohatran'izany izy miala tsiny tompoko satria mbola andeha procédure. Mbola misy olona anankiray koa tsy afa-miala amin'io zavatra io. Ary ny olona anankiray fisian'le olona ray zay ao anatin'io processus io no mampiseho fa i Andry Rajoelina ny tompon'andraikitra voalohany amin'io opération io. Dikan'izany raha ohatra tsy MD Andriamatoa Valérie Ramonjavelo androany fa mety ataondrareo contrôle judiciaire fotsiny zany hoe makany amin'ny polisy isaky ny 2 jours manao présence na gendarmerie dia midika zany
Satria raha misy tena tonga de MD direct tsisy ady vaky. D'Andriamatoa Valérie, ce qui n'était pas le cas. Fa eritreretin'Andriamatoa Andry Rajoelina hoe dondongavany nadondrona daholo ny olona rehetra ka nilamina hoe vitan'ny Mozaz le izy de midika zay fa tsy ao anatin'le izy fa i Valérie ny incriminé. Non. Là, je dis non. Moi, je fais za manao pari za fa tsy am'de za Valérie andrano. Hitanareo? Tsy am'deo. De antsika menakavy zany samy mahatrapa am'zay fotoana zay hoe ao ve le filoha sa tsy ao? Tompona ndraiky amin'ny revise sa tsy? Ianareo fa zay no masaka aloha zany a? Ary satria izao e, de Valérie Ramonjavelo zany a, viendra les racines de la chute de Rapplay si jamais. Oui, c'est vrai. Si jamais il sera mise en dépôt zany na tratra mandat de dépôt dia Valérie ne sera jamais MD, autrement c'est la cata. Raha Valérie no miditra MD de ho avoakany Ramonjavelo daholo misy secret rehetra. De ho tratrao. Izao no hoe Genèse review. De ho tratrao. Zao fanaon'le filohantsika no mianatra an'le olona any amin'ny palais de calmeny hoe aleo aloha angingina kely, miataka kely aloha anao fa za tsy manadino anao. Zay le izy de rehefa iny ianao mangina any ambadika any miataka kely any de tena tsy raraka intsony. Fa nisy olona victime alohanao takan'izany Andriamatoa Ramonjavelo fa de asakasaka ao. Ao anatin'ny procédure anglo-saxon misy hoe raha ohatra ianao manaiky manampy ny justice américaine amin'ny renseignement de mahazo immunité ianao na mihena ny sazy na ianao afaka madito io. Fa am'ty zavatra ty à mon avis ce sera plus des sanctions financières visées que des sanctions pénales. À mon avis, voilà. Ah bon? Io tsika mahita izy mba ataovy deuil national Andriamatoa Andry Rajoelina ny andro anasitrihana sy hanafenana ny vatamangatsiaka ny Ramatoa Céline Ratsiraka. Misaotra tompoko, veloma mahafinaritra isika mianakavy manisy teo amin'ny 40 minutes io, 43 minutes ny vitantsika andrany efa mihoatra zany. Miala tsiny tamin'ny fahatarana, veloma mahafinaritra tompoko, mandrabana.